Miarabanareo amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo izahay Serafima moa dia mikarakara famelabelaran-kevitra lehibe izay iarahana amin'ny pastera Andriamanana Asina Lovany Aina izay atao amin'ny asabotsy izao 17 volana May amin'ny 3 ora ao amin'ny CJST. Toy izao zany ny fandarantsika amin'ny fotoana io. Izy ny famelabelaran-kevitra izay ataon'ny pastera Andriamanana Asina Lovany Aina izay tsy izoviana amintsika eto Toamasina intsony fa izy dia efa anisan'ny mpanao conférence lehibe eto Toamasina dia nosafidianay manokana izy hanao an'ilay famelabelaran-kevitra iarahana amintsika ao amin'ny CJST amin'ny 17 volana May ho avy izao amin'ny sabotsy amin'ny ora sasany. Ny lohahevitra amin'io dia hoe nisafidy lehibe eo amin'ny fiainana izay entina amintsika rehetra ny mpon'ny Toamasina mihitsy indrindra fa itsika tanora izay anana ny safidy eo amin'ny fiainana. Eo moa dia tariana ny saintsika manokana hoe hoaiza tokoa ny safidy zorantsika ho an'ilay fiainana mandrakizay ve sa ho an'ilay fahaverezana andrakizay ihany koa. Dia anjaranao no misafidy izay lalana tokony izoranao amin'io fotoana io koa ahitana isika sahady isika rehetra mba ho tonga ao amin'ny CJST amin'ny 17 volana May amin'ny ora sasany. Ny fizotran'ny famelabelarana amin'io dia isy ny seho an-tsehatra izay ataon'ny Serafima manelanelana azy. Fanentanana ho antsika rehetra dia hoe manasa antsika rehetra izay mba ho tonga maro amin'ny fotoana io. Tsy hanenina ianao raha ho tonga ao fa isy haipana azonao isy ihany koa ny lesona azonao tsoahana ao anatin'izany famelabelaran-kevitra izay tarihan'ny pastera Andriamanana Asina Lovany Aina izay filohan'ny STKMTM Publi. Koa dia manentana antsika rehetra ho tonga marobe amin'ny fotoana io amin'ny asabotsy ho avy izao amin'ny 17 May amin'ny ora sasany ao amin'ny CJST dia tongava maro tsika rehetra. Ho famaranako azy dia tsy misy ny fidipidirana fa misy kosa ny fanohanana ny asan'Andriamanitra izay afaka ho atolotra ao amin'io. Ho antsika Toamasina indray izao. Seminaire lehibe ho an'ny tanora, seminaire ahafantarana misafidy izay ho avinao mandrakizay. Iarahana ampitandrina Andriamanana Asina Lovany Aina, filohan'ny STKMTM nasionaly. 17 May amin'ny ora sasany hariva ao amin'ny CJST Toamasina. Lohahevitra nisafidy lehibe eo amin'ny fiainana ho entan'ny Serafima. Tongava maro, fa ny lalan'ny tompo dia afantarina ao anatin'ny fahatakarana ny tenin'ny marina. Azadinoana ary seminaire ho an'ny tanora ny 17 May amin'ny ora sasany hariva ao amin'ny CJST Toamasina. Mpiara-miasa, radio fahazavana, radio Sisel. Panoana Service and Training Center Tamatavy. HRTDco, Mapelbeboly, Nano Concept.